atolotry ny radio Don Bosco anareo anio Maizimbolana. Tantara nosoratany Eric Ravalsoa ary totsainy Aricom Sarandry. Hanome ny tantara Very David Rasomanana sy Aricom Sarandry miaraka amin'ny Hervé Rakotosanatra. Eo amin'ny sehatra teknika Jean-Jacques Randrenarivony. Ndry ary totonga sady no fangatsy ny asa. Avy ny asa mihitsy azo ka. Avy ampiasana io. Kun tonga sady ary. Vo amin'ny 12 ilay zao ry alay. Zao reny tena mariny. Ahoana? Lasa nandeha melonga atalia de mba mitsotsoko eo daholo. Feriko famarary arako. Ka sao de mba maharatsy toerana anao ampiasana ary zao ataonao zao. Tsy misy olan'izany ry meva. Iza mahitako. Tsy zary erikongeny manao an'izany fa mampiasa rehetra. Sady iza koa ianao manga ny asa foana. Iza aloha raha zay piasa afany fa ninao aloha jerena. Zay mba mahasony tena aloha mba ka tsara fa jery adalany hafa foana any. Aloha re zany ijanona fa hono efa masaka ve ny sakafo fa tena mbola refona mihitsy zany. mikarakara zao ry ary alay fa ianao koa ohatran'ireny zazakely reny. Ka inona ary aloha no azoko anampiananao e? Fa tsy voako le mijery anao fotsiny eto. Tiare, aleo ataonao reo trondro reo diovy tsara fa aleo reo manao atao frity rehefa avy eo. Tena ao amin'ilay tiako mihitsy. Io zany nataontsika laoka an'io atoandro. Hita fa ioko. Ary diovy tsara fa sao de mangidy indray de tsy atsiro a. Wai, aza manahy ianao fa ataoko tsara io. Ay moa mbola tsy fantatro tokoa Inona indray tsy fantatro. Fony mbola tsy nanambady angeka. Ty fandrahoana sakafo ty ny tena raharahako tao amin'ny dadasininy. Zany ve? Rehefa tonga mantsy ny fotoana fialan-tsasatra ny mpianatra reny de zay ankizy eo an-trano ihany nampanaoviny ny vadiny raharaha rehetra eo. Nay. Samy misafidy sy mifandamindamy eo zay hoe za manao an'ry, za manao an'ry de samy manao eo de na le mahandro sakafo sy mikarakara io tena voako. De tena mahay mahandro mihitsy zany ianao io. Oh, ay. Zany lazaiko anao zany ny tena mariny. Verina fa tsy milela tanana daholo zay rehetra mihinana ny nahandro ataoko. Ve ka mba mahay mikasika laksy tony lehilahy tony. Aza manao an'izany ianao fa ny lehilahy rehefa mahay de tena mahay fa tsy mba ohatranareo vehivavy. Fantatro zany. Fa aloloha janonany zany fa avadika ny resaka. Ndento ary ty resaka ao e. Maninona moa akira mba salao ve lany ty trano toerantsika ty fa tena mahasosotra mihitsy nataon'le tompo-trano ao ambony ao e. Mahasosotra maninona e? Mahandreraka mihitsy taloha kely natongavanao teo ane de nanary rano avy eny ambony rery zareo de raraka teo an-davarangantsika teo daholo. Hitako moa nohatry ny mandomando ny lavarangana fony zavony hiditra teoko. No heveriko fa hoe ianao ihany nanary rano teo. Aiza koa za ve de anao an'izany. Lalana andehanantsika isan'andro ve de ho vatrako tondrahana rano fa ianao ty komba loza. Iza mahita. Fa inona mihitsy ara ny tena tedavon'ireo olona reo e? De tsy haiko mihitsy ka. Tsy vitany hoe fangatahana fisondrotan'ny ofatrano lavo zao fa mbola manao toetra mitory fiatsiana ihany. Ka tsy naneketsika ny nandoa ofatrano nasondro farany teo angamba mahatonga azy roa mila sotasota ohatro zao. Aiza kosa verangady trano tsy misy fiovana tsy misy fanamboarana ty ve de asondrotra foana ny ofany. Hita fa za kosa aloha de tsy andoha zany hoe fisondrotana zany na de fara amin'ny zavatra hafa eto arany rara. Ka maninona nefa moa raha mijery trano hafa ifondrana ry alay marina tsy leo an'ty ady lavo ty mihitsy za koa ngefa mba saitsainany zany ihany e. Noho ity le fisondrotana fangatahana fisondrotana ofatrano isan-telo zany foana. Ary aza manahy ianao fa efa nijery trano hafa mihitsy ange. Efa nahita? Zao e le namako ampiasany zay no efa niresahako de mahafantatra mpanera azo antoka hono izy. Zay zao no andrasako. Engane mba hita sao matsara izy fa tena mila tsy ho taty mihitsy anke ty ataon'ny tompotrano isan'andro ty mariny. Madio ary eto ny trondro fa de homany amin'izay mimenaky. Apetrao eo ary aloha fa rehefa avy eo ataoko e. Ndana amin'izay anao fa zany amin'izay nanao sisa. Ohatry ny mahiriry nge zany kafe zany e. Tsy ohatran'ny isan'andro mihitsy. Zany ve? Wa tena maranitra koa zany. Kely mahazatra zany. Mahatamana olona va mahagaga. Za koa range mba gaga zindana mihitsy ny tantarany an'izany. Eny e, mety fanaratsiana tokoa ngambo zany. Marina tena fanaratsiana mihitsy. Mandehana aloha apio ty mofo ty fa tena ohatry ny kely loatra zany narosinao zany. Marina raha tsy voky akory. Ka tsisy tsony ane ao ry alay. Zay ndre ny mofo rehetra to raha tsy hoe mandeha mividy angaha ianao. Sa ndeha hividy indray ianao?
aloha raha andeha am'izao fa enao sady kamo atoandro indray tenda maraina raha atoandro manarina fa tsy eny ary re amin'ny manaraka marina tena mba tsara mihitsy zany rivodrivotra ety an-jaridaina izany tena tsara eny hoe madio mihitsy miohatra amin'ny any tanà marina marina kosa aloha zany ny any andrenivohitra sady maloto ny rivotra mitabataba ny fiara tsy hita be any ny rotorotom-piainana mangany fotsiny eny hafa ihany kosa aloha ny ety amintsika sady milamindamina ny mangingina eo amin'le latsika roa azy mihitsy ahoana zay mihitsy ao avy eritreritra ary minefa fa tena adala mihitsy ny olona mipetraka teto taloha antsika hita fa adalako angamba ny hoe zany filaminana sy fahanginan'izany mihitsy ngamba tsy tiany ka tena adala ketrina mihitsy izy raha izany eny fa mandeha aloha maka zava-pisotroana etrano ry nefa fa ohatry mihamafana be zany andro zany no za koa dia tsy nieritreritra fa aleoaloha ary aka vetivety an'izay dia ataovy amin'le mangatsika be mihitsy eny tena mahafaka avizanana Radio Don Bosco anjaridaina ety zany reto ary zava-pisotronao reto mana olo ity antanina azy ahoana ka izy mantsy mba antom-panandry reto tanàna mba mety mahafantatra tsara ny tantaran'ity tranonena antsika ity inona koa ny raha rainao an'izany fa rehefa miaina milamy mihitsika dia ampy izay zavatra hita maso zao fa fanaratsiana fotsiny hoe tsy mahatamany hoy iza mahita fa ny zavatra ny tsy mba malazalaza fotsiny amin'izao fa ao raha tsara be zany zava-pisotro nitinao zany mangatsitsika tena azo mihitsy ny aina any sady le izy teo zay sotra ary tena mba tsara koa iny lanonana fahakalazana ny fahafolo taona ny fahanabadiany talenareo iny ndralay marina ny azy iny angeka tena tsy mahataitra ntsony fa ohatran'ireny foany mbola tsy hitanao ary zany hoe ao anatin'ny ray andro tontolo zany hoe 4 ora 24 heures milanonana fotsiny rehefa le isaky le voalohany taona fampirevan'ny mpiasa sy ny everiko hoe le fahakalazana fahafolo taona azy gaga ve isaky ny voalohany taona izany ianao koa ohatrany tsy maheno tsarako dia aloha miala fotsiny fa dia tena tsy ovoka mihitsy marina hitako moa ianao tsy maharay tena foana isaky ny voalohany taona ohatryrenika zany dia hoe tsy maharay tena fa misotrosotro kely hita maso fa zany oko ka re zay hijanony eo fa tsy lalana mody amin'ity maizim-bolana ity zao no hatrehana sady mba le fahasoangankengana koa fa reraka be mihitsy iny izy zany efa mifiry aloha zao aso hoe jerena ndray am'firy maraina atao ohatra ny efa midimy izy zany sa am'firy marina kosa dia ho amin'ny dimy sady tsy mijery tsara koa zany marina amin'ny roa maraina re dia efa nena mpamosavy mody ity tsika roa marina moa aza miteniteny foana fa iza koa nisy mpamos andrasokilary aloha amovavady ary aloha ampidirina amin'izay ny fiara ela ny ela ka tonga ihany Radio Don Bosco tandreny fa sao dia voadonanao io voninkazo eo aloha io aizy zany io aleo vaingana monitra fa mila anafitra mihitsy ny zany areraha zany ranay marina iny tia koa raha to tsy mety mivoko fa maninone toatra tsy mety mivoko marina enao anaovako azy fa ianao koatra ny olona mety miodina mihitsy ny fahalalahity ianao anaovako azy ty ary tohatrany tena mafy be tokoa le izany trelay fa ahoana azy marina raha tsy misy olona tafiditra ohatrano zany ka izy ane midy avy any anatiny izay mihitsy ahoana natao amin'ity ralay ndray dia ahoana zany olona iza koa ary niditra tamiko fa ianao koatra ny adaladala midinao ohatrany ahoana koa ary ty varavaran'ity dondony aloha ary atosio mafy ka tsy mety miva mihitsy ane ty ralay rety lanitro fa manina koa rety tsy mety mivoa ao atosio mafy amin'izay sa okapohana sa atao inona izy ty atosio mafy aloha reny alay tsy mety re izy zany fa tsy mety mihitsy dre ao ary aloha tsy maintsy atao zy voany ty dia ahoana nefa atosio amin'izay hoe fa nataonao inona izy teo aloha ary tao mivoa azy indray le varavarana ka tsy efa natositsika isanao mafy be ve izy teo ary tao mivoa maingana be indray hita ho azara mba gagako aiza tonga dia miditra leonao fa moramora ihany fa sao dia sika indray voan'ny zalahora ohatra ka misy olondrasy tafiditra tokoa
dia inona atao sa lelo arehetra tampoka ny jiro hoy teo raha oana Radio Don Bosco. Rasoara aloha iomana amin'ny ty fidiana ty tena sao dia mba misy manao hoe tsika ralay mariny areto am'izay jerena ny efitra to tsy misy ninina akory andao tokoa hoe jerena ny efitrano fa trao dia miafina any ireo olon-dratsy io koa tena miafina any ambadimbadika zavatra ny fandao aloha jerena aingany ianao andraso aloha hoe moramora ihany ambadiky varavarana jerena mailo tsara tsisy inona nge izany any mba mifandrina ny jerena indray aloha any mba mifandrina ianao ety tsisy tsy misy ninina ary anefitra any amjereo daholo rery aingany ianao ialay fa andrasako eto fa marina mafy tsy misy olona tafiditra ato aingany ianao dia tsy misy any anaty armoara jerena tena misy olona mihitsy ato misy tena tsy misy ninina fa ahoana ary zany ary aiza nefa ny tokony sao dia ny amboniny plafond ianao diako mafy ka tsy mety mihitsy hitanao zareo zany hoe tsy nisy nietsika tamin'ny toerany dolo zao ny hitana rehetra ato ka mahagagana ny iry alaintsika saika niditra ny trano teo ny hidi ny trano atampotampoka eo ny voa ahoana ary zany jereo hoe ny an-dakozia sy any amin'ny efitra hafa any zany ndray dia tsy andeha rery antsonika ndao ara aloha marina mafy tsy mahagaga tokoa ty trano ty ahoana ary zao tsy nisy nietsika tamin'ny toerany zavatra rehetra dia ahoana zaho koa raha mbagaga mahita an'izao fisehoany zavatra izao ko ialay mivoazy ianao fa misy mandendenga eny ny hevitra am'izany ialay mahasosotra koa mivoaza hoa ianao koa tsy izy atoriana mihitsy fa mivoaza hoa ianao fa misy fangalatra mandendeha mihitsy any any ny hevitra am'izany anao koa mahasosotra ialay mivoaza hoa fa maninona ianao zany aty ina tokoa zany mandendeha tsy ianao zany ary zany ve tsy manakisaka zavatra Radio Don Bosco mibata zavatra zany andao aingana ianao dia nabataindralany entana marina zany ngelina saika anao misy mpangalatra aza tonga dia mandehana ianao fa zao aloha aleo voaina aloha varavarakely dia jereo fa sao dia mba dahalo zany ka ho faty reratsika sy ianao marina mety misy olona be dehibe ingy any everany any mety ho be ny ovitsy atsika sy ianao fandana aloha aingana ianao rasoara aloha za mo varavarakely aingany jereo misy ve tena tsy mahatazana ninina ary meva fa maninona ny andro koa maizim-bolana beko avy ary ty ka inona ary ny tokony atao jereo le zany zany ve tsy tena manakisaka zany batsy maninona zany aloha jereny ho itao zay mitrano eo aloha vonina tsara fa tsy eto ary aloha ianao ve dia tsy mitondra na dia gobay kely ary fa andao ka efa hita aloha fa ty efa endrika kotriny atalatala mailo tsara ary tena jereo aloha jereo indray ny mba ny fandriana rehetra any jerenao ny nikisaka iry anjolotrany le armoara oy ary tao nikisaka tokoa ny armoara iza nanao an'izao inona angamby io saika hoentiny mivoaka ny varavarakely mba olona vendrana koa ny izy zany varavarakely io ve dia omby ny armoara be io fa maninona ary io no akisany eo angamba saika moany zavatra ao anatiny ao fa jereo aloha fa misy olona mihitsy ny ao voay aloha le armoara aingany ianao ny andraso aloha ianao koa mikropadropa ka ianao ela be miveravera ohatrany reniny reny Radio Don Bosco mbola tsy misy mahita hatramin'izao ka amin'ny ala fisehoany zavatra hita maso toy izao no amaritan'ny olona ny fiainana any ambadika tsy hita maso tena mampivadika ny fiainanao oriana fahafatesany zany fiainanao oriana fahafatesany marina mafy inandraraiko an'izany fa tena mitady sotamana mihitsy ane zany tena tokony andray fipetra mihitsy atsika amin'izao marina inona raha hoe ianao fipetra raisina ka misy matotoana zany ty trano ty raha zany raha efa tsy hifindra antsika dia aloha zany rimeva matoto zany iny sao dia mba tokony inona zao mahatonga an'izao rehetra zao mino aloha fa ohatrany misy olona maty tatao amin'ity trano ty
nisy olona maty ato amin'ity trano ity dia nitandindom-piainany olona maty io zao mitrango zao. Ka inona zao ny antony anakisahany an'io armoire io raha tadidom-piainana zany fa ianao koa aloha raha lalako an'izany fa ianao koa tsy mety eny ny tiavany ametrahana azy. ka sao dia tokony ialana kosa ary ity trano ity e. Tsy misy an'izany fa izao fotsiny no tokony atao zao na tsara ny fiainana na ratsy ny fiainana dia zao foana. Fiainan'izy le olona le tato olona teo aloha zany tsy maintsy fantaritsika hoe nanahoana ny fiainany tamin'ny fahavelony satria raha ohatra ka tsara fiainana izy tamin'izany dia arotry ny kelikely sira ngeza ny laoko zany indray ianao mariny ianao koa zany foana ianao ohatrindreny tension dia tsy ianao tena tia sirako inona koa ka ny sira kosa angeny tena mampatsiro ny sakafo da moa mbola tsy hainao ihany le fitenena manao hoe mahay mandro zay manatsira. Tsy rarahako zany tsy rarahako tsony zany fitenena sy ny rehetra zany fa zao ny eritreritra la maninona moa raha manahirana ngely mitady trano fa maninona raha mba mitady an'ireny olona mipahay zavatra reny tsika amin'ity tranontsika ity fa iny aloha malasa ny fisainanao amin'izany mandreraka le fisohon-javatra indrony sesesy tato an-trano iny mariny tena mahalasa ny saiko mihitsy tena manjara mitaitaindavany ary alay marina mafy raha zao no mito dia tsy tamana tsony ane ka aiza nefa ianao mahita ny Radio Don Bosco ka misy le niara-nianatra tamiko izay mahita sady tena mahay mihitsy hono le olona fa mahay ohatry ny ahoana koa zany ka hitany daholo ny zava-miafina rehetra zay tsy fahitany olombelona ny karazana aretina rehetra tsy sitrany dera sitrany daholo mahay mijery ny hoavy mahay mijery ny lasa marina ane zany ka hono dia mahay mamanakana an'le le fisehon-javatra tsy hitranga tsony fa izy tsy hitako koa zay mampimey anao amin'izany marina ianao mbola lozanao mianiany any io lefa matahotra ina koa ianao koa ke sary tahotra loatra mahavoanao mariny haiza moa ny alalantsika na hoe hainy zany na tsy hainy fa mbo andramany izy nefa hoe malaza mahay zavatra rehetra araka firesaka le namako aloha tsy aleo hoe nefa mba mandeha any dia hito eo zay fahamarina na tsy fahamarina ianao dia tsy mba manandrana akory ka rovina renao no azoto any amin'izany olona zany ka aleo amin'ny herinandro ambony fa manana fotoanao any zay roa dia tonga dia mararotoka amin'io koa tonga dia makany zay fa tokony lazaina azy koa namanjady amintsika tsy maninona dia ahoana zany andeha zavatra fahafahoana ka nilazainy fa tsy mankasitraka nananganana an'ity trano ity ne hono ny razany mahatsiaro tena zimbazombaina mihitsy hono izy ireo ke zany mahatonga zao ny fisehoan-javatra zany mahatonga azy ireo marina vatsy marina zany hono mahatonga azy ireo isehoseho ohatran'izao marina ane zany lazainy araha fa tena mbola ho mafy no zao aza hono ny fisehoany ato trano raha tsy misy fanamboarana kely aiza koa nisy an'izany marina ane zany ry alay ianao koa to ampiresahan'ny olona fotsiny ihany ka dia ahoana dia fanamboarana ahoana nefa hono zany ny tokony atao aminy tsy fantatro mihitsy fa rehefa vonona hononareo sika zany dia miverena ty hono izay ny tenenina dia ahoana iverina any asa ahoana fa ianao koa tohatry ny tsy hitako be ny any ane tapa-kevitra ianao sa tsy tapa-kevitra fa zay aloha nefa nataoko tany dia ahoana natao miverena ary any dia ho hita eo zay toy eny ianao mantsy ty hitako ohatry ny fiherinaina ka efa reraka mihitsy ane ary alay isan'andro san'andro za rery no mijanona ato trano ianao mandeha miasa faran'ny herinandro dia mba mitsotsoko eo daholo efa lava mihitsy ty fomba anareo ty marina mafy ry alay mba fotana mafaty tsy ho voaroka ianao ty nefa rany tsy olan'izany fa efa samy mifanovana io na ny lehibe aza nge manao an'izany ka inona ny anaranao azy lehibe izy efa mahalehibe anazy ko izy indray ny anaranao mba mitandremana ianao ry alay fa mandreraka ny fiainana reto efa tsy zay anaovana anazy mbola zany kare zay fa ianao koa be sermony ohatrany ka hita fa zany ko zahoana dianao tany amin'le rangapahay rivatsy resaka tsy vita ka tonga teto an-trano zareo dia nanao ny fombafomba rehetra dia nanantena zany fa dia tsisy tsony ny fisoan-javatra tahaka an'ireny lasa teto reny tsony izy aloha teto dia nampanantenan'izany mihitsy dia mahazo mandry vonony vato amin'izay zany ianao manomboko zao efa tsisy tsony zany tahaka an'ireny taloha reny zay aloha teneny karakaraha zay resaka fa tena nohony zany marina
efa tena manao ady sanina ny kankana. Indray ianao ko isaky ny tonga tsy mba misy resaka hafa mba elaela mihitsy fa mihinan-kanina foana. Atraiko mikibo voky ihany ny tena namanako io Ina vady koa moa nefa manoana. nataoko atao trano tsy manaova tsy mikarakara ny sakafo e. Tena tokony efitera zany. Ny hanina naninanao no donginao eo. Ka rehefa tsy dinako io sa ve zay ino? Am'izay io jiro raha fa tena tsy mahita toro mihitsy ny olona ka. Ny raso aloha mbola mamaky gazety ahy. Ka efa alina be kosa neny ny andro e. Mariny. Nareo koa manoatra noreny zaza kely be toromaso Za fa te atoroka. Marina ka. Gazety ity mbola tsy misasaka akoriko. Mahatoro ianao fa iza be menomenonao. Ka vonoy am'izay io ka. Ary inandreo ny resaka politika. Eve zany ny tena hevitra zalahy. Tena loza koa zany fitsambahatika ry zala tampoko zany. Zay tokony atao hoe politikako. Tsy mahagaga koa moa fa zany ny resaka politika politisiana nanao tao eto amintsika n'izao fotoana izao. Marina tsy ohatran'ny efa manakaiky koa zany toromaso zany. Raha ngajanona am'izay ty gazety ty dia matory am'izay fa ampy aloha zay ny androany. Efa mifiry kosa aloha zao e. Toa efa am'raika amby folo sahady. Hitako any efa tia toro-mafy mihitsy ko. Alealoha vonona am'izay ny jiro fa alina ty ny andro fa tsy ahita atoro koa zany fieritry ny mevy zany marina tsy mieritra ohatry ny reny iny reny. Mba moramora rehefa tsy ahita atoro e. Tsako tsy misy. Oy, to mitsingevaheva zany fandriny zany. Inony zany? Voaza ry meva. Inony? Manaitra koa ianao ty? Misy bata amin'ny fandrina. Mifoaza ry meva. Novaravara zany misy mibata. Ojalay atao hoana tazona Aiza fikirinao mafy zany. Votseo e. Ojalay marina mafy. Fa inony ty? Evana. Misy olona tafitika avy ato dia tsy mity. Maty mihitsy. Dia ahoana natao amin'izao? Za koa raha mba vaka an'izayko. Tena marina tsy mibataina mihitsy ilay fandriana teo e. Toatry tsy mahininina koa le rangaly lazainao fa hoe mahay zavatra ka. Iza fa tsy mahininina. Tangosany mahasotra zany iny izy. Zany efa nitenenako anao tamin'iny. Ka izy anie tamin'ny teo nilaza fa hoe tsisy ahina tsony ony e. Tsisy ahininina ko zao ny farafara avy raha ny lasany tsingevana tsy fantatra io. Andriamanitra. Inona rety e. Mahasosotra tsy. Matahotra marina. Voay aloha varavarakely io dirany rivotra fa tena ohatry ny mafana be loatra izy zany ka. Ko ianao kosa zany hoe matahotra mpamosavy. Vahoana aloha e, aoko zay zany resaka zany fa efa sakafo anga aloha venao e. Por tsy ny sakafo za fa manina ary. Za miandrinao ko. Dia vakarakaro miadanao raha fa andeha isolakanjo vetivety ahy. Eny ary fa daingana ianao e. Soa apetraka eto reto fa tsy andeha hakan'le sira indray aloha. Ale rangahy iny mantsy raha ina-tsira tsy hevitra mihitsy ny mariny. Ary avy amin'izay fa vita ny sakafo e. Ka iza indray ary izy teo. Afiaingana. Ho avy. Dia mipetraha amin'izay. Ay saosisy ny loka. Radio Tombosco. Tena ao amin'ny akafizako azy tsara mihitsy. Ary mba aingana koa ianao zany dia tafasolo akanjo. Ko tsy mipetraka ary moa fa inona indray ty mahavariana anao ty? Ary maninona aloha no ampifamadiana hoe sotro forsety. Fa nga za lasa kavy indray aminao. Ary to lasa kavy koa nena. Nanena zany araka. Samy havanana anginy nametrahako andreo dia nandeha tany an-dakozia dia nampifamadianao io e. Ianao koa zavy azy vao teo niditra dia hoe aiza koa ny afafamadiako azy eo ianao koa tsy. Dia mahagaga indray zany ko. Ary hono azy ary to tsy asianao antsy ange izy zany e. Tena be fanadinona mihitsy ianao ty marina angamba ianao very tady foana. Efa nasiako antsy reo e. Fa nakaiza kosa ary le izy teo e. Asa? Tsy napetrako tetiko.
Ary nakaiza kosa ary ny antsy anankiray teto amin'ny fa nakaiza ny antsy nanaovanao azy romeva asa Ndi jereo fa ry ambonin'ny sezy ary mba matsiarika ve za zany tadidiko mihitsy nefa napetrako teo niaraka vita tsara zao ny kovery mariny magaga zany aloha sasana mihitsy aloha reto antsy reto vao ampiasaina fa ohatrany na ary zany tena misy zavatra misy tery mihitsy atao anatin'ity trano ity aleo aloha andeha vetivety angany ianao e eny re ay tena misy mamelaka aty amaina marina ay ny antsy ary ina le zavatra mipoka be ny kotoera lay eniko atrary an-dakozia mihitsy eny fipokany loza fa nisy namelaka aty amaina aho nisy namelaka iza koa namelaka temaina anao eo e tako any fiaviny fa tena mamaivay mihitsy zany takolako zany eo jireo kely tena mangana be mihitsy nge izy zany fa ahoana ary zao de tsy fantatro mihitsy ary tena mariny zany takolako zany mariny eo e dray jerety izy na raha mahatonga an'izao misy tery rehetra rehetra zao samijanona rery ato rahalay misy mamono enao azy tsika isanao ato misy mamelaka tamaina de mba ahoana lozako tena lasa mihitsy aky ny eritreritro amin'ity tranontsika ty ohatrany efa elaela aloha izy tsy nisy fisehoan-javatra ohatrany lasa ihany ny eritreritro e eno fa tena manahirana mihitsy le fisehoan-javatra tamin'ireny tena be loatra ny le izy zako ngefa nitady trano eo fa tsy mbola mety nahita mihitsy nitady trano ataona fipetraka am'izao zany ve tena zendana mihitsy mahita n'le zavatra rehetra ny trango ireny radio ka mbola mahavarina e rehefa tsy misy an'ireny zavatra amin'ny trango ireny de ohatry ny tamana ako fa rehefa ohatra hoe misy zavatra ohatra ireny ndray de ohatry ny tsy tamana de te handeha de tsy hitako be ny any ane izy atao e ka manina moa ki raha akana an'ireny kefa tsy nandaitra zany le rangary de manina raha akana an'ireny le mpivavaka ireny indray e reny ange matsony ohatrany hoe manala demony so de mba asan'ny demony zao mitranga amintsika zao mariny fa manala demony ahoana koa zany mpivavaka lazainao zany ka raha finoana kristianina mantsy jerena de avy amin'ny demony avokoa ny zavatra atsy rehetra asan'ny demony eny tsy olana raha mahita an'izany aloha anao tsy hitako tsonitry hoe zay atao e ka tsy maintsy aloha miala nenina fa zay indrindra mantsy ka zao ny eritreritry hoe manina raha manantona ny dadakoto e izy ange mba mifandray amin'ireny olona ireny e ahoana na lalanao an'izany ka hitanao isan-kerinandro eo amin'ny lakamisy na zoma eo de misy olona roa na telo mitsidika azy foanao de mivavaka ao an-tranonao aloha zareo e de mivazavaza mitabataba de miteniteny zany hoe miala hony amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy miala ohatrany tsy de azoazoko reny ka tsy maintsy mba atao ane mba miala nenina fa aizany de hoe hijanona am'izao za efa milaza aminao fa tamana ndraindray tsy tamana ndraindray za aloha ohatrany seko e ohatrany tsy te mazoto ve zany ianao mahazoto amin'ireny ka radio Don Bosco maninona maninona raha mba miala nenina kely fa ialain koa de tsy hitako be ny any nenao ny hitady trano ihany no anatin'ny sainao eny aloha eritreretiny zany fa za koa mbola maika andeha rehefa avy eo aiko fa hoaiza indray ianao aleo aloha andery mefa fa sao de tara eto amin'ny firy tokoa aloha zao e efa amin'ny fito sasany marina lasaka de ahoana zany natao e andalo any amin'ny dadakoto sa ahoana mandalo vara re any e eny raha fa de mazoto e nandeha teny amin'ny dadakoto ihany ngainao le omaly iny nandeha tany aka de ahoana izy mikasika an'le mpivavaka de mitantaraiko azy ny zavatra de rovina ahoana izy ireo no andalo aty raha izany amin'ny alakamisy zao ny ka zany hoe mandalo amin'ny dadakoto izy de avy eo alefa ny aty amintsika eny de enao zany no karakara azy atoko eny fa nanaika moa nitondranao azy na de atao hoe tsy de makasitraka loatra raha eny hitantsika eo ihany ny vokany fa zangy amin'io tsy ato fa any am-piasany de enao zany mikarakara azy ato
ka eneko za ihany moa tsy maintsy karakara azoko ianao na any ampiasana ianao na izy ianao nga afaka mikarakara an'izany fa za rery ny ato an-trano fa zany mikarakara azy no kotsy fa hita fa zaniko eny araha za rery foana ngeny ato e andrendre olona fa de radio Don Bosco tsy alova hoe makarivodrivotra eny an-jaridaina fa tena ohatry mafana be nge ato zany ndao ary iny zao mba mety tena mba mafinahitra mangatsitsika mangatsitsika mihitsy iny zo ary andraso aloha de akaram-boankazo hosotrony e angenara ianao fa za tonga de lasy eny ary de mandehana fa ho avy tsy ho ela asa inona indray zao mety ho vokatra io amin'ny lakamisy io efa mila andreratsaina mihitsy ny mihena any mariny raha le rangahy hoe mpahay zavatra tamindre mandeha ry aloha de tsy mahay mihitsy ny volako fotsiny ny tangosany teto zany efa tsy nitantara tamin'ny alay hoe ohatrinona ny lasany tany ny akoho e ny toky de asa loatra mihitsy zay mahatamana ny olona sasany mandeha iny fa raha za aloha de tsy nahita tombontsondondony zany aleo hoe jerena eve enao ihany fa inona koa ty fombanao mandondona vao miditra ty mahasosotra manaitaitra olona fa nataonao olo-kafangaza mahasosotra mihitsy ny ianao zany foana manany any olona de tena ono ay tsy tsaroanao mihitsy viry meva ny inona tsy tsaroko e fieniry taonandroany angeny nanamasinana fanambaditsika e ay zany ny dika le mandondona vao miditra ay ve eo aloha roako zany vady malalaka zany ary tia hitanao ty misy fanomezana kely atolotro anao noho zao tsingery taona lehibe zao ay aiza hoe izy zany manina koa raha finosina taratasy fa manina raha mba ndray rojo volamena ndray falybe mihitsy amin'ny sotrakiao andray loroako zany ndray zao manoroka mambe ay vareky ka tadidinao ihany ahoana raha nytso tadidiko ay ka atolotra anao amin'ny fo madio feno fitiavany okare zay e fatrake anao fa faty ay radio Don Bosco ka zao e eno aleo ary eto ty ary no valitsinao primiko de mandany ianao mba misasa tanana fa arosiko tsy hoe lange sakafo e diny ary iverina fa tsy matadidy aho za hoe anniversaire mariagenay androany andraso any hitsofiko eo fa vitany tsara fa surprise be mihitsy avy amin'izay akia efa vitany sakafo e mangatsika eo indray ay era fa de ho avy de ahoana ary to any pitoloha zany arosonao zany rymevo any foko ho avy mihitsy eny ary de ray soary ny sotro de ao mandoatra e tsara tandremo tsy mahazotomana fa tsy namako ahoana rany tsy ao amin'izay ahoana ny tsy azoto e ka ono le sakafo tianao reo sa ianao manko tsy maintsy resaka izay foana le sakafo tsika izay ka tena le tianao sa tsy tianao tena le tiako mihitsy e ndray ena de hoan'ny atany ka ahoana anahoana ny tany ampiasana tsisy ininona tonga teto ve le mpivavaka tonga teo izy zany ve de niara mivavaka teto zany nareo de niara mivavaka tena androka de mony vita fa zany de hono aloha e de vitan'izay ve hono sa ahoana aloha milaza izy reo fa hoe mety nambavaka hono sika mivady tsy tia tranonena antsika ty zany iny e tsara aloha zay ary tsy nakavola ry zareo tsy nakavola ry zareo fa mba maimaimpona kosa ne fa soavan'andriamanitra ve hono de ho sandaina voly zany tsara kosa zany rehefa tsy nakavola izy ka soa ihaniko le rangazinga tsy tadidinao mandreraka mihitsy niny ranga iny na mieritreritra ny zavatra nalainy iny aza ny tsy heverinao fa mahasosotra eny aleo aloha toizana ny koranantsika fa tsy hito ihany zany zy hita andrasina ireny vokany de ahoana matsiro tsara ny sakafo es tena matsiro misy be ka zay mahafapo anao neno atoko ry anay misaotra tsara ery zany zava-pisotro zany
zavatra ranom-boankazo fotsiny. Hitanao za koa zao naka congé ray volana anaovantsika fialan-tsasatra kely amin'izao faheritaona ny fanambadiantsika izao e. Izay no nangalanao congé? Kinona izany fa dia andehantsika izany. Indray faly aloha ve anao za tsy faly? Faly be mihitsy ako na dia nandehandeha fotsiny. Mba tsy hitako izay tenenana azy rehefa enao tia koa mba loza. Hitanao afaka herinandro isika dia mandeha. Dia ho aiza? Asa izay tianao. Ka izay tianao ihany ko. Azy isany tianao ohatra hoe ho an'ny tomasina, ho an'ny faradofay sa sotatro. Miankina amin'izay tianao. Aiza re? Any ambila le maitso. Ambila? Mahafinaritra aloha. Salao ve mba hanina? Narivo ny zanako lahy zany. Tsy niakatra izy ry dadakoto fa mba avy resadresaka aminao aty izay mivady e. Ay, ka aka le entanareo zany nareo? Fa entan'inona zany ry dadakoto? Ka mipetrara aloha nareo mivady tantarako azy raha toa ka tsy fantatrareo zany. Fa entan'inona koa re zany ry dadakoto? Andray? Toy izao le izy tao anatin'le ray volana tsy mipetrahanareo tetiny dia nisy namoaka teo an-tokotany fanaka tao an-tranonareo. Tao an-tokotany? Eno ka tsy fantatra sady tsy nisy nahita nefa izay nanao zany. Fa tsisy nahita ahoana ry dadakoto? Tsisy nahita ahoana? Tsy fantatra aloha fa efa tafavoaka teo an-tokotany reo fanaka vo hita fokon'olona ka napetraka izy ireo ato amiko aloha hoe mandra-piavinareo. Tena tsara fanahy kosa ny fokon'olona raha izany seko. Ato aminao zany ny fanakay. Eno ao amiko tokoa izy ireo ry anakisany. Hita ihany hita ihany. Saotranao izay dadakoto fa raha tsy nisy anao angamba dia very ny fanananay tsy misy isaorany zandrika elakely fa adidiko maray aman-dren'ny tanàna zany. Fa indray zany ary mba mety ho fantatra hoe very dadakoto ny tantaran'io trano ny toerana io na hoe ny tantaran'ireo olona mipetraka atao taloha. Ka raha tianareo dia tantaraiko ka. Tantarao mihitsy fa maly. Za mantsy niara-niaina tamin'ny tompon'io trano toeranareo mihitsy. Tena niara-niaina taminy? Indray tena mahaliana tokoa zany ry dadakoto marina tsy anao tantaranao aingana. Ka toy izao ary le izy eno fa iny dia fasana ny teo. Fasana? Teo amin'io trano itoeranareo amin'izao fotoana izao io zany. Petraka ao ambony fasana tsika ry kalana. Fa ny trano velona kosa dia somary niataka kely tery tsimotsimo kely ny fasana io eo amin'io misy anareo io zany. Fa tandroany somary nadiditra ihany ka raha voatarany amin'ny 7 arivo amin'ny vodiny ao an-trano inatanteraka mihitsy zany ny tena atao hoe mpivady. Fifaliana ho azy ireo mantsy ny miara mampiry trano, ny miara mahandro sakafo. Zany hoe zay alehan'ny ray amin'izy ireo dia alehan'ny ray ihany koa. Dia hono ary dadakoto. Eny anaka. Dia nakaiza ny trano sy fasana teo aloha satria voalazanao teo fa hoe fasana ny teo amin'io trano fonenanay amin'izao fotoana izao io. Izany mihitsy ka fa iny dia trano kelikely zay no nitoeran'ny zareo teo ary rehefa tafita sy lehibe reto zanany izany hoe reto tompontranonareo ankehitrio zany efa nodimandry moa izy mivady lehibe tamin'izany dia narodany reto taranany io trano io dia toy izany koa ny fasana ka nanorenan'io trano tsara tarehy toeranareo io. Dia mbola misy tolam-balony maty zany eo amin'io trano io dadakoto? Mbola misy dia misy tokoa anaka. Fa angaha kosa aloha tsy nisy sorona meloa zany vao natsangana ny trano. Nareo tanora ankehitriny tony eny anaka tsy malaza loatra izay hoe razana sy izay hoe ray aman-dren'ny poirany anka manaonao foana. Manaonao foana mihitsy. Lazain'ireo taranany mantsy fa tsy aleo ve hono trano iterany velona anao tao tratry ny masoandro sy ny rivotra tsara eto toy izay ny trano matsy tsy afa-amin'ny teny akory dia izay no antony nanorenan'ireo zanan'ireo trano eo amin'ny toerana io. Fa re ry dadakoto ve ka nisy tantarany be ohatr' izany io trano io nanaonao foana mihitsy zany le olona nanorina an'io ka fasana veranga zany no nanaovana trano. Dia misaotranao ry dadakoto fa tena
nahafantatra zavatra maro tokoa zay. Radio Don Bosco. Tsy de misy fisaorana re anakizany fa nareo aza mba nanalandro niaraka tamiko tetiko zao an'io zo antsika rimeva de tsy maintsy mitady trano hafa mahita loza amin'io trano io tsika ko ay ve zavatra fasana le izy. Tena marina mihitsy zany ka sady za koa matahotra raha mbola hijanonao ka tsy te hatoro antsony mihitsy raha alina tsy alao ve mba marina ry dadakoto ka zao ary mandra-pahitanareo trano hafa de mipetraha aloha eto amiko fa malalaka ny trano e mbola tsy miperaka azy mantsy zanako sy ireo zavikeloko raha tsy amin'ny vakasy de misaotra anao rery dadakoto Jean-Jacques Randrenarivony.